Io zay miantsa an'le voaka malagasy hoe io tonga am'le teniko maro foana na tsika mandahy na tsika manaiky tsisy safidy roa ihany zany mipetraka ambony latabatra ny vatontsika fantanareo fa nangalarin'ny zareo okey sa tsy okey za ihany mahay ny fomba iadivana anazy zay ampahafantariko anareo tsy kelikely za dignonareo fa sady solo-bavam-bahoaka no candidat nilatsika teo okey sa tsy okey zavatra bariko aminareo fotsiny atsika zany ny force de l'ordre nagnampy any zareo tsy manjary io nangala vato io tsy mety kazao force de l'ordre fantako reo za mpanomerahan reo tsy ratsy fa tamin'ny larobi nampiasaina zare contre vatontsika igny tsy mety tena tafahoatra ny fasahin'ity fitondranan'ny rajoela ity hoy Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandarana miara-manonja androany 14 Desambra 2024. Tena tafahoatra satria mahasa manova safidim-bahoaka. Tsy misy izay rarahin'ireo vahoaka izay feheziny sy tarihany, eny na dia ireo nifidy azy aza. Manjaka ito amintsika ny tsirariny, ny tsindry azo lena, ny didy jadona, fanararota-pahefana, hosoka alabato sy ny sisa tsy voatanisa. Tsy misy enatra intsony ity fitondrana ity ary tsy mirarana izanisa. Manjaka rankara. Tena manjaka eto amintsika ny tsirariny, manjaka eto amintsika ny tsindry azo lena, manjaka eto amintsika ny ataoko hoe apodingerina sy ny letrezana, manjaka eto amintsika ny didiko felehibe. Tena efa dictature amin'ny endriny feno mihitsy no miasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary dia tena miteny amintsika fa mety ho azy mbola tsy miteny zay fa mety hiteraka fisaraham-bazana amin'ny sa malagasy ny fitohizana zao endry zavatra misy amin'ny alalan'iny fifitianana zay natao fifitianana be ny tanàna iny. Tena trop lay fahasahina. Ny azy zany tsy hoe le halatra ny ataoko hoe trop fa le fahasahina manao an'ilay zavatra rehetra amadiana ny safidin'ny olona hoany amin'ny sitrapon'ny tena avy amin'ireo mpitondra fanjakana dia hitako hoe fahasahina ny papana le izy ary tsy mijerina ny olona nanoana anareo azy dia tena tsisy rarahinareo an'izany fa tena hoe fahasahina meo papana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Eo anatren'izany rehetra zany nandefa afatra mivantana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra i solombam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Izao ny fotoana ny tokony andraisana fanapahan-kevitra. Roa ihany ny safidy. Ny voalohany na isika mandahy tanteraka manohitra ity fitondrana tsirafesy mandidy ity, tsy manaiky ny alabato, tsy manaiky ny osoka, tsy manaiky ny fanjakan'ny baroa ary mitaky ny fahafana tanteraka. Ny faharoa na manaiky mamela ny mpitondra fanjakana manao izay tiana atao, mampanjaka ny tsirariny, tsirafesy mandidy, jadona sy ny maro hafa. No amafisin'ny Fidèle Razarapiera tamin'ity fandarana miara-manonja ity fa isan'ny taksi ny yady tamin'izany tsirariny izany ifilo any Rajoelina tamin'ny 7 ary be deabe ny olona maty vokatry izay rehetra izay. Amin'izao nefa hoy Fidèle Razarapiera rehefa azo ny sezany dia izy indray no manao ny tsirariny mihoatra noho ny takina tamin'izany fotoana izany. Io zay miantsa an'le voaka malagasy hoe io tonga am'le teniko maro foana na tsika mandahy na tsika manaiky tsisy safidy roa ihany zany mipetraka ambony latabatra na tsika manaiky dia anao zay tiany atao reo olo reo tena hoe fanjakan'ny barony misy eto ary tena anao zay saipatana izy tsy ho refesy mandidy mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra na tsika mandahany zany dia tsy ho tanteraka eto amin'ity Madagasikara ity ny zavatra ohatran'izany fa Madagasikara ao anatina fahafahana ny ilaina. Madagasikara manana ny fahalalahana, fahafahana ary efa ny matimatesana teto tsy nipedabenga ny ainana fohy tamin'izany. Isan'ny tarika sy nangataka an'izany ary nitady an'izany io président amin'izao fotoana izao io. Fa androany izy nahazo fanjakana adininy zany. Fa androany izy nahazo fanjakana tena izy nanao mihoatra lavitra amin'ny zavatra nitakina tamin'izany fotoana izany. Zany ke tany amin'ny clan andreo tamin'ny 7 fa tena tsy nanenenako ny nisy tahako tany amin'ireo hoe tena tsy miaraka aminareo ny mety. Fa ny anenina amin'ny zavatra natao sarotra. Fa ny mahita kosa hoe tsy mety ny fiarahana tamin'izany fotoana izany dia afaka miteny an'izany. Satria tena mandombolombo ny zavatra natao hoe tsy rariny tamin'izany ny zava-misy ankehitriny. Le fanjakana androany makasitraka ny zavatra ohatran'izao
matombo félicité ny tao amin'ny 4e arrondissement izy dikan'izay akasitrahany reo zavatra reo izy zany tsy mety hoe simba ny imaziny hoe ty zavatra ataonareo tsy mety fa miternirany imazitsika ekeny akitsy rano mihitsy io ary izy ary faly sy mankasitraka de andehanao ambiletra izy hoe azonay daholo reto tanàna lehibe reto zahay zany no be ny tanàna atsika voaka malagasy any amintsika ny fanapa-kevitra hoe manaiky an'izao ve tsika sa anda makasika zay resaka andasa anaiky ny toejava-misy ankehitriny ny vahoaka dia efa nandray ny fanapahan-kevitry ny any Toamasina ho antsika zay mpanaraka ankaiky ny toedraram-pirenena dia nahita fa namaly ny antsony Roland Ratsiraka ny vahoaka ny Toamasina androany makasika ny fanatanterana dia be ampilaminana fitakina ny rariny tsy anekena ny alabato araka nitatsika amin'ity sary ity dia hatramin'ny antibavy tonga nanatevin-darana ny taky ny rariny akory nefa ny aterana fa ny mpitandro filaminana no tonga teny talohan'izy ireo ny antony natongavan'izy ireo dia tsotra dia ny andravany hetsika fanoherana ny osoka sy alabato nataony mpitondra fanjakana nataon'ireo kandida volomboasary tao Toamasina rehefa nisakanana izy ireo dia niezaka ny fehitena ny mpitarika azy ireo dia tsy iza zany fa Andriamatoa Roland Ratsiraka nanao kabary fohy tamin'ny vahoaka izy ary nanome fampanantenana fa tsy hemotra manoloana toejava-misy izao izy ireo fa kosa hiezaka ifampiresaka amin'ireo mpitandro filaminana satria namana izy ireo ary fantany daholo ireo mpitandro filaminana ny andrana teny atoerana no marian'ny Roland Ratsiraka na dia namany azy na fantany azy ireo mpitandro filaminana dia nampahafantariny ny vahoaka ihany fa ireo mpitandro filaminana ireo anisan'ny nanampy ny kandida ny volomboasary Angalabato ary izay zavatra izay no tsy azo ekena hoy Roland Ratsiraka tamin'ireo vahoaka izay no tariany mazava za tsy miteraka korotana za tsy ady amin'ny gendarme na maramila ok sa tsy ok fa za magnambara fotsiny dia zao ny vatontsika fantanareo fa nangalarany zare ok sa tsy ok fa za ihany mahay ny fomba iadivana anazy zay ampahafantariko anareo tsy kelikely fa zao tsika miteny zao dia tiako atsika hifarana ankety alongany a za tsy mila affrontement en force ok sa tsy ok satria zaza dignonareo fa sady solombavam-bahoaka no candidat ny latsika teo ok sa tsy ok zavatra barako aminareo fotsiny atsika zany ny force de l'ordre nagnampy any zareo tsy manjary io nangalabato io tsy mety fa zao force de l'ordre fantako reo fantako reo za mpanomeraany reo tsy ratsy fa tamin'ny larobi nampiasaina zare contre vatontsika igny tsy mety satria efa vita ty sefa efa vita ty efa vita ty efa vita ho aty efa vita ty efa vita ty Jules efa vita saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny any tany Mahajanga fa ny nahasamihafa azy dia ny azy ireo tamin'ny andron'ny fifidianana ho antsika izay nanaraka toedra raha ankaiky nandritra ny fifidianana tany Mahajanga dia natsikaritra fa nanao fidinana ifotony tamin'ny toerana maromaro hiafakandro Kristian sy ny ekipany niezaka nanakana ny osoka sy alabato izy ireo ary nanelingelona ireo olona izay mikasa anao tetika ratsy nandritra ny fifidianana hitantsika ireny moa ity sary ity tamin'izany kandida ben'ny tanàna ny Irmara nanao sarotorana mba entina andentehana ny solombavambahoaka afakandro Kristian ary tena nahomby tokoa zany no samborina ity solombavambahoaka ny firaisankina ity mba tsy hanelingelona ny alabato izay ataony vovonana Irmara saika mitovy amin'izay ihany koa ny tany Toliara nanao fidinana ifotony maro samihafa izy ireo ary natratrarana ny alabato maro samihafa raha nitsidika ny pejin'ny kandida prositeny tao antoerana ny tato amin'ny roatelo dia natsikaritra fa nanome toky ny vahoaka izy fa hiaro ny safidin'izy ireo hatramin'ny farany
ny eto Antananarivo renivohitra kosa raha nitody Ravalomanina manokana dia tsy de misy resaka firy. Ny azy ireo dia saika mamoaka ireo tsy fanarandalana maro samihafa nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna natao tamin'ny 1 Desambra 2024 lasa teo. Araka izany oharantsika ankaiky manokana eo ity toedrara ity. Ndao isika hiverina amin'ny famakifakana izay nataony Fidèle Razarapera tao amin'ny miara-manonja. Nanamafy Fidèle Razarapera tao amin'ny ity fandarana ity fa efa hitany rehetra etseroa ny alabato nandritra ny fifidianana iny. Eny na dia ny seni ny mpitondra fanjakana dia natsikaritra an'izany ary nahita maso an'izany rehetra izany. Ny tena loza amin'ity toedrara ity dia zao. Ny filoham-pirenena mihitsy no mirearea tamin'ny fahombiazana tamin'ny alabato izay nataon'ireo mpanaradia azy. Ary manana proof amin'izany i Fidèle Razarapera raha ny eno sy nanaraka ankaiky ny teny izay nataony filoha Andry Rajoelina teny amin'ny Arena. Nankasitraka ny alabato izay nataony candidat izay mpanaradia azy izy ary nitsindriny manokana amin'izany ny boriboritany faha-efatra. Ka eo indrindra isika olo Fidèle Razarapera. Any amin'ny vahoaka tanteraka ny fanapahan-kevitra hoy Fidèle Razarapera raha namerina ny teny fampieritrretana izay nataony teny aloha. Any amin'ny vahoaka tanteraka ny fanapahan-kevitra na mandat tanteraka tsy anaiky ny tsirariny, tsy anaiky ny alabato, tsy anaiky ny osoka maro samihafa na manaiky tanteraka ny zava-misy ankehitriny, ny tsirariny, ny tsindry, fanaparam-pahefana, osoka, alabato sy ny maro hafa tsy voatanisa. Le tena grave ao anatin'izay dia le fireharehana ao anatin'ilay zava-misy. Maly zao ohatra dia teny amin'ny Arena le filohan'ny Repoblika dia tena hoe mankasitraka ny acte izay ataontsika hoe nanao forcine azahoana vato tao amin'ny 4e arrondissement. Zany ve ny zavatra tokafanao ianao filohan'ny Repoblika dia ny elemanao manao zavatra tsy mety any anatin'ny 4e arrondissement, miala amin'ny zotra ny atao hoe fifidianana malalaka dia ianao no félicité anazy, tena bravo. Ary dia tena hoe tonga hatraminy hoe raha ohatra ka miseratserana totsy dia pengory way. Eto moa zany zay zany nanazavany izy hoe nahazo renseignement ihany koa zany ny teny faravohatra matoa tsy nidina niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana ny candidat ben'ny tanàna natolotra ny taty Fanoerana hoe misy miketriketrika ny anao an'izay zany tao. Gravy tena zany ny tena dictature aminazy zany hoe tena ianao zany tsy afaka mihetsika manao zavatra fa vao mihetsika eo ianao dia fanamborana ny eritreretina mapetraka aminao. Tena kakitsika hoe firenena iny ty misy atsika ty. Ary zay no mahatonga ana amin'ny teno eto hoe na tsika mahay mandaa na tsika manaiky. Fitsika hoe mandaa tsika dia mandaa zany. Ary zay mandaa zay dia mandaa tokoa anie zany. Fa tsy mieritreritra zavatra hafa ntsony mihitsy rehefa mandaa amin'izao zavatra misy zao dia tena fandavana kategorika mihitsy zany ny mengy. Fa na tsika manao an'izay. Na tsika miteny okey mbola tsy vonina andaa zahay. Tsy mbola tapa-kevitra amin'izany ny voaka malagasy dia manaiky. Anisany navoaka ny Fidèle Razarapera tao anatin'ity fandarana miara-manonja ity alabato izay nitranga tany Sakara. Mariana fa iray tamin'ireo alabato azo antsara ihany ireto. Ananan'ny Fidèle Razarapera daholo ny mombamomba n'ity toerana fandatsaham-bato ity. Ao anatin'izany ny laharan'ny bureau de vote, ny salle, ny commune, ny district tamin'ity ny sehoany osoka azo antsara ity. Ary tena isorana manokana mihitsy olona naka riska naka n'ity oronan-tsara ity nandritra ny fangalaram-bato tao amin'ity bureau de vote ity. Ndao aratsika ny antsipireny rehetra makasika n'ity alabato zay nitranga tany Sakara. Tenareo tsara fizotran'le fifidianana. Ohatra zao verangany atao hoe fifidianana. Malahelo milaza amintsika fa tena trop le zavatra misy. Ohatra zao miteno azy le sary. Teny ny sary ao anatin'io. Tena hoe manahirana anao le zava-misy. Io fizotry ny fifidianana io atao bureau fandatsaham-bato laharana salle 1 zany 63 07 08 06 013, salle 2 63 07 08 060 104, salle 3 63 07 08 06 060 105, salle 4 63
630 708 060 106 ao amin'ny commune miary taeza site safira antsoa zay zany le zavatra nazahoana zao zareo tsy tahotra tsy enatra mandrovotra an'le bulletin zareo tsara mandrovotra an'le bulletin zao de avalina le izy de makao izy no mifidy manao an'le précoce vetivety zao de tena gakitsika hoe aiza ny senia amin'ny zavatra ohatran'zao aiza tena manahirana anao le tranga am'izao de miverina avy any iny arotsaka le vata arotsaka le vata zao le fifidianana zao de miteny venareo fa crédible fifidianana io oekeny rehetra fifidianana io ampanekenany rehetra zany ty fifidianana ty tena io ke tsy atanana rivo rery tsy ambatona zaka rery tsy amparafara vola rery tsy mazeka rery fa ny zavatra ny régularité de nanjaka eraky Madagasikara. Mbola amizay resaka fifidianana fenosoka zay novoizin'ny Fidèle Razarapere ny vaovao makasika hoe ny filohan'ny Rajoelina no voafidy mpitarika politika mendrika indrindra teto Afrika tamin'ity taona ity. Na antson'izy ireo amin'ny teny anglisy hoe African Political Leader of the Year tamin'ity taona 2024 ity. Mampametra-panontaniana hoy Fidèle Razarapere hoe firenena mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara nefa voafidy ho filoha mendrika indrindra ny filoha zay mitarika azy. Mba iza reny afrikana ny fidany andry Rajoelina hoy Fidèle Razarapere raha nametraka fanontaniana ary tena ahina de ahina tokoa ny resaka alabato. Tena grave zany zao African Political Leader of the Year. Io zany tena hoe sangany aty Afrika kakitsika de faly koa le pomba anazy eto tsy iza ndray zao ny afrikana nanao an'izao voty zao kakitsika ao amin'ny zavatra misy eto amintsika io de io ny leader aty Afrika tena makakanao zany Madagasikara zany nefa isaky ny resahan'ny olona na aiza ianao miresaka na aiza ianao miresaka de hoe ny firenena faramahantra eto tany fa ny présidany tena leader aty Afrika sangany aty Afrika ary tena way gagitsika fa tena ahoana loatra de le président zay zany firenena farak'izay mahatra fa ny présidentanay sangany aty Afrika hafa raha samby hafa de mibitaka sy mifaly mipomba anazy ao anatin'ny zavatra zao izy miaiky tsika hoa tena miaiky zany ny zavatra miaingo ambony tsy kokoa ane zany ny ilazana ny zavatra ohatran'izao efa nilazan'ny heviny manokana tao amin'ny page Facebook ny ihany koa izy Tendrandrena Solony aiko ny azy de tsotra ity zavatra ity ho izy dia blague de l'année ary no amafisy ny heviny hoe i filohan'ny Rajoelina no filoha nampahantra indrindra ny malagasy. Ety amin'ny farany de zao niezaka nitodika tamin'ny fitondram-panjakana izy nampatsiahy izy fa tsy mbola nisy fitondrana natazona ny sezany zany tamin'ny tantaran'ny firenena no ny fampiasana herisetra sao de mieritreritra hoy Fidèle Razarapere ireo miaramila marobe mirongo basy aorian'ny fitondram-panjakana ireo dia miombon-kevitra amin'izy ireo amin'ny zavatra rehetra zay atao tsy izy rehetrarehetra no miombon-kevitra amin'izao zavatra tsy rary ny iainan'ny vahoaka zao hoy Fidèle Razarapere. Tandremo hoy Fidèle Razarapere raha roa amin'ireo miaramila fotsiny no mivadika anapa-kevitra anampy ny vahoaka hiady amin'ny tsirariny de efa vita hatreo ny momba n'ity fitondrana ny Rajoelina ity. Fanampin'izay nandefa teny fialanenina ihany i Fidèle Razarapere hoe tsy mahasoa ny fiarahamonina ny fisamborana olona etseroa, fisamborana ray aman-dreny eto amin'ny firenena, tangalamena, fisamborana candidat, fisamborana solombavambahoaka sy ny sisa tsy voatanisa. Tandremo fa mandalo ny fahefana fa ny fiarahamonina no mitoetra hoy Fidèle Razarapere. Zay de metretrareo androany izy mirogorogo be miaraka aminareo iny misy anjatony ny anarivony le mpitany firenena fa roa amin'ireo fotsiny tena tapa-kevitra hoe raisiny arangany andraikitra andaotsika hitsangana anampy an'ireto vahoaka reto vita barakainareo aza mirary an'izany fa tsy zakanareo ny fiantraikany zany fa le zavatra atao no dinio sy hevero
ary ataovy araka ny tokony androanytsika tena presque Madagasikara ray manontolo no ahitana zavatra tsy rariny sy tsy mendrika ary mamoetra zany dia miteny amintsika tompona andraikitra fa tsy aso ny fiarahamonina misy ao amintsika io fisamboranareo olona tsisy fiafarahana io hatramina tangalamena ve dia samborinareo ny kandida efa samborinareo ny fahefanany mandalo fa tsika mitoetra eo amin'ny toerana io fana ary izay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy jamany vidéontsika amin'ny manaraka indray